Misy ny rafitra manokana mpanaramaso ny fomba fiasa ny piasan'ny fitsarana eto Madagasikara mba ahafahana mifehy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eny anivon'ny fitsarana. Raha misy ny fitarainana azo ny ministeran'ny fitsarana dia tsy maintsy manokatra fanadihadiana mikasika izany izy ireo raha ny voalazan'ny ministry ny fitsarana raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Nitondra fanazavana ihany koa izy mikasika ny fitsaram-bahoaka izay mahavoatonontonony ny fomba fiasan'ny fitsarana eto Madagasikara. Indraindray izy io tsy hoe za manirika any amin'ny ministera hafa fa tsy tonga dia amin'ny fitsarana koa le izy dia efa maniry ny fitsaram-bahoaka. Indraindray zany vao miainga le izy efa tsy mifampatoko le olona. Io zany tena fomba fisaina. Io zany no tenenako eto foana hoe mampalehibe mampalahelo milazana azy fa za eo amin'ny ministera fitsarana dia efa tena manao ezaka hoavana be amin'ny fanasaziana ireo mpitsara izay manao tsy mety. Misy zany fitarainan'olona tonga any aminay dia misy direction anankitelo mpanao contrôle ao amin'ny ministera justice eto an-taninay dia ireo no mandeha manao enquête manamarina na marina le fitarainan'olona io, marina ny avoakanareo mpanao gazety io na tsy marina. Ka zay dia manamarina fa hatramin'izay nisy ministera ny fitsarana io angamba mbola tsisy zany hoe tao anatin'ny herintaona 5 na 9 zay revoke naovina statistika fa mbola tsy nahita zany nareo. Zany rehetrarehetra zany dia fomba entiny avy amin'ny fitsaram-bahoaka. Mbola resaka vindicte populaire ihany amin'ny voalohan'ny volana septambra anoany zay dia andeha ho any Fort Dauphin ihany anao vulgarisation na texte mikasika ny dino mikasika ny vindicte populaire. Azavaina zany fa tsy azo le olona ndraindray le lalàna izay no mahatonga azy ireo manao tao foana. Tompon'andraikitra ny tsirairay amin'ny fifehezana ny fiarahamonina na ny vahoaka izany na ny mpitondra fanjakana na ireo mpanabe ka ny fiara-miasa miaraka no afahana mahomby amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.